Miarahaba antsika rehetra amin'izao alahady fa 6 septambra 2020 izao. Tsy mety nijery sy tazana fotsiny ka angina manoloana an'izao zava-miseho mampiorikoditra eto Madagasikara izao. Tsy inona fa ny fanitsakitsahana ny zo maha olombelona sy ny fandikan-dalàna fioaram-pefy efa azo lazaina fa efa ao anatin'ny jalona izay ianan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny sarihako ny saintsika menakavy dia ny resaka fitiavana, izany hoe izay no fitaovana nentin'ity filoha ity nambaboana ary nampatoriana ary indrindra nanaovana manipulation, izany hoe nanodikodinana ny sain'ny vahoaka malagasy izay fantany tsara fa olona fo, olona matahotra an'Andriamanitra ary olona mivavaka, ka dia izay no fitaovana nentiny, izay indrindra no antony nanodikodinany ny sain'ny vahoaka manodidina an'ity resaka fitiavana ity. Ny arahan'ny rehetra nahafantatra sy nahalala ny hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Inona marina moa no tiany ho lazaina amin'izay fitiavana izay? Eritaona aty aoriana aiza ho aiza ary ahoana ny fahitantsika, ahoana no fiantraikany izay fitiavana izay eo amin'ny tany ama-monina ary koa eo amin'ny firenena. Raha miresaka fitiavana isika, raha dinihana izany amin'ny fahendrena malagasy na ny soatoavana malagasy dia ny fitiavana no fototry ny fihavanana, izay sarobidy ary saropady tokoa teo amin'ny fiarahamonina malagasy, ka naleon'ny malagasy very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Ny fitiavana izany dia midika fihavanana, fandeferana ary fanetretena. Izay no azo ilazana, izany hoe resaka fihavanana izany teo amin'ny fiarahamonina malagasy araka ny fomba malagasy. Raha raisina indray satria mantsy ny tena nampiasainy dia tena zavatra nosintomina tao amin'ny soratra masina, izany hoe tao amin'ny baiboly kristianina, ka araka ny finoana maha-kristianina dia manana ny toerany tokoa ny fitiavana, satria Andriamanitra fitiavana
zay no finoan'ny kristianina. Ary ao amin'ny masin-dapoly, soratra masina ny soratan'ny masin-dapoly zany dia milaza izy nanoratra fa ny fitiavana no mitondra ao amin'ny lalàna. Zany hoe ny lalàna zany ny lalànan'ny fahamarinana. Zany eo amin'ny lafin'ny finoana kristianina zany dia ao anatin'ny didin'Andriamanitra, ao anatin'ireo didy 12 moa misy ny ao amin'ny finoana kristianina dia ny fehezina dia hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe Andriamanitra dia fitiavana. Zany hoe io fitiavana io no mampiombona, mampiavana, mampifamela, mampifandray ary koa manome ny fanahy atsapahan'ny tsirairay fa diso izy raha misy ny adosony ka mibebaka ary manenina. Zay no ahafahany mamela ny tenany amin'ny fahotana eo anatrehon'Andriamanitra ary koa ahafahany koa mamela ny adoson'ny hafa. Tsy azo lazaina zany hoe rehefa nojerena tao anatin'izay 10 taona izay dia tsy izay loatra ny lalana nizoran'ity filoha tondrantsika amin'izao fotoana izay ity, ary tsy nanaja izay fitiavan'Andriamanitra izay izy, fa dia resaka hafa ny resahany ary zavatra hafa ny nataony. Zany hoe nataony fotsiny zany entina hanababoana ny fon'ny vahoaka malagasy izay mora mahatoky olona ka dia nararaotiny izay fahatsoran'ny vahoaka izay. Nefa ny finoana tsy arahan'asa dia zava-poana, ary araka ny fitenenana hoe asa fa tsy kabary. Zany finoana izany, zany fitiavana izany dia tokony hiainana ary ampiarina eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny tany amamonina ary koa eo amin'ny toeram-piasana. Amina filoham-pirenenanao zany dia tokony hitana sy hanaja an'izay teny hoe ny fitiavana no lehibe indrindra izay ianao, ary tokony ho hita soritra eny amin'ny asanao, eny amin'ny teninao, eny amin'ny firaisanao amin'ireo mpiara-miasa sy mpanao politika eto amin'ny firenena izay hoe ny fitiavana no lehibe indrindra izay. Tsy vitan'ny hoe dradradradraina fotsiny izay dia ilaza fa ny fitiavana no lehibe indrindra,
fa mila aseho, mila porofoina amin'ny fihetsika, amin'ny teny ary koa amin'ny asa atao. Ka raha jerena sy zohina ny zava-misy ankehitriny de mifanohitra tanteraka amin'izany no tsapa, satria filoham-pirenena tsy mijoro ho ray aman-dreny mpampihavana no hita sy tsapa ankehitriny fa mpampisara-bazana ary koa manome ny ohatra ratsy, satria tsy manao marina ary tsy manaja ny rariny sy nitsiny amin'ny tsy fanajana lalàna, mandainga ary koa mampanantena volana ny vahoaka malagasy, zany hoe mandainga kitsirano, zany hoe mamitaka raha olona milaza fa ny fitiavana no lehibe indrindra, raha tian'ny firenenao ianao, raha tian'ny vahoakanao ianao de tsy hamitaka azy ary tsy handainga aminy. Zay no adidin'ny ray aman-dreny voalohany indrindra de manaja ny teniny eo amin'ny lohanany zanany, zany hoe eo amin'ny lohanany vahoaka malagasy dia tokony hitanany teniny, zany hoe filoham-pirenena zany. Eritrereto fotsiny anie zany hoe mampanantena hoe ho atao tsara lavitra noho ny miamia, asa raha fantatsika malagasy marina izany hoe miamia zany, raha fantatsika ny tanàna miamia, ny olona mampanantena hoe hanao tsara lavitra noho miamia zany de tena hanao zavatra ary tsy takatry ny saina eritreretina ny zavatra asa sy andraikitra ahatongavana amin'izany hoe mbola tsara lavitra noho miamia zany, satria tanàna mamirapiratra zany ao anatin'ny fandrosoana tanteraka sy ny famirapiratana eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia sy ny fandrosoana. Ka raha milaza ianao hoe ho ataonao tsara noho miamia tanànan'i Toamasina dia mandainga kitsirano zao. Iaraha mahita ny zava-misy amin'izao fotoana, tsy nisy nahita zay miamia, tsy nisy resaka akory fa ny 4 no mitombo isan'andro isan'ora. Ka eto dia misarika ny saintsika vahoaka malagasy fa ain'ity filoham-pirenena ity mihitsy ny mandainga sy mamitaka sy manodikodina ny saim-bahoaka. Zay ny zavatra niofanany ary niompanany lalina nanaova amin'ny fandalinana de izay fanaovana manipulation amin'ireny video ny raha antsika nahita tamin'izy roa talohan'ny firotsahana ho filoham-pirenena ireny, video mipoapoaka miaraka amin'ny makety, miaraka amin'ny sary, zavatra io resahany hoe miamia tsara noho miamia io fa zavatra tsy misy ifandraisany eny amin'ny zava-misy, amin'ny zavatra teneniny na koa ny zava-misy azony atao, zany hoe pragmatika
concret na hoe azo tsapaitanana na koa vina azo tanterahana fa zavatra resaka manidina any amin'ny habakabaka ka maro de maro ny zavatra ho resahina azo resahana momba ny zavatra tsy mety zay maro de maro tsy voatanisa am'izao fotoana izao a fa tsy maintsy ho avoaka tsikelikely tsy ndraindray mazava tsara ny zavatra tsy mety rehetra eto am'ity fitondrany ity ataon'ity fitondrany ity azafady ary koa indrindrindrindra momba ity filoha ity satria tsy resaka rafitra intsony le izy tsy resaka fitantanana fa lay filoha amin'ny maha olombelona azy mihitsy no misy sy hipetrahan'ny olana ka mahatonga ny firenentsika ho tafiditra lalina amina toe-draharaha zay tena mampirikototra ankehitriny ny fioaram-pefy sy ny fanararaotam-pahefana ka mety hitondra ny firenentsika any amin'ny jadona satria tsy mitondra velively fa atoniana fitoniana ity filoha ankehitriny ity fa tena miantsy manao fiantsiana ny eo amin'ny samy malagasy na eo amin'ny samy mpanao politika ka izay no hitenenako amintsika hoe mila arahana akaiky tsirairay ny zavatra rehetrarehetra nitranga hatramin'izao na amin'ny resaka fitantanana ny valanaretina covid-19 zany na ny resaka ireo zavatra tsy nety rehetra zany hoe zay valanaretina izay nentina nanaovan'ny nataon'ny fitaovana zany hoe amena ara-pahasalamana zay tsy nisy mihitsy na amehana azy satria lasa niodina any amin'ny zavatra hafa ny vola tokony hanampiana ny vahoaka malagasy fa natao fitaovana fotsiny hanamafisana ny fahefana ary indrindra koa netiny nanaovana bizinesy nanaovana fitadiavam-bola firenena efa osa sahirana tifitrontrosa vahoaka fadiranovana ve de mbola ahodikodina ny vola fanampiana nefa ianao milaza fa ny fitiavana no lehibe indrindra olona tia ny vahoaka tia ny fireneny tsy hanao velively ampijaly ny vahoaka zay tena marefo resy no ity valana retiny ity ao anatin'ny efa enim-bolana zao ka mampanantena antsika menakavy fa ho raisitsika tsirairay avy ireo toe-javatra rehetra eto amin'ny firenena zay ilaina antsika rehetra ho tonga saina ary koa handray andraikitra sy handray didy mba hisoroana ny hatongavan'ny firenentsika any amin'ny jadona sy any amin'ny lalan'ny savorovoro sanatria ny ady an-trano ho amin'ny samy malagasy.
misaotra tompoko.